Fitiavana toy ny ahoana moa zany zao no manosika anao hizaran'i Kristy? Miarabantsika tsirairay avy ary isaoran'Andriamanitra manana tombontsoa isika mbola hamintona sy handinika ny soratra masina toy izao. Andao aloha isika hivavaka eto am-panombohana. Ray malalo, misaotra anao zay fa efa nasehonao tamin'ny zavatra rehetra fa tena tianay ianao ary tianao koa raha iainanay izany fitiavana izany hizarana ny Kristy amin'ny hafa. Koa mbola mihaino anao indray izahay izao, izay teny rehetra avy amin'ny vavanao dia ekenay fa ampitoera ty anatinay kosa. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Fitiavany manosika antsika hanao zavatra dia misy fotoana hoe fitiavan-tena, misy fotoana hoe fitiavana tombontsoa, misy fotoana hoe fitiavana misy kajikajy, mikendry zavatra mety tsy ho anao avy hatrany fa ho an'ny fianakavianao. Inona ny tena fitiavana tsara manosika antsika hizaran'i Kristy tahaka an'izay nanosika an'i Kristy hamonjy antsika? Ianao ny reto teny reto hoe na inona fanekem-pinoana tsy misy olona manana fitiavana madio an'Andriamanitra raha tsy manana fitiavana tsy omba ampitiavan-tena ny ralahany izy. Esorina ny fitiavana misy fitiavan-tena. Nefa tsy ho azontsika naoviana io toe-tsaina io amin'ny fihezahantsika ho tia ny hafa. Ezaka ihany izany hoe tiaviko ny hafa aloha fa tiaviko fotsiny. Tsy afaka ny hahazo an'izay isika. Fa inona ny ilaina? Ny ilaintsika dia ny fitiavan'i Kristy ao am-po. Rehefa levinao amin'ny Kristy ny izao dia miposaka ho azy ny fitiavan'i Kristy. Levonina aloha ny izao. Ilay mahatonga asy ianao miteny foana hoe za indray zao mihitsy, za zany mihitsy. Ny anahy zao no anaovako azy, zao no tiako. Levonina mba hahatonga ny Kristy sy ny fitiavany hiposaka ao amintsika. Zao no manaraka hoe raha tian'Andriamanitra isika satria efa tiantsika taloha izy dia ho tian'ireo rehetra izay nahafatesan'i Kristy koa isika. Tsy azontsika atao zany no tonga hoe hifandray amin'Andriamanitra raha tsy tonga mifandray amin'ny olombelona isika. Hoe ny anahy Andriamanitra irery ihany nifandraisana fa za tsy mila mifandray amin'olona, tsia. Satria eo amin'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana izao rehetra izao dia tafaray ny maha-Andriamanitra sy ny maha-olombelona. Natao hifandray mihitsy zany maha-Andriamanitra sy ny maha-olombelona ary ny samy olombelona koa dia natao hifandray. Amin'izay izy dia hiseho amin'ny fiainantsika ny indra fosiny fangorahan'i Kristy. Io toetra io izay tena nentin'i Kristy nijery asy ianao no ilaina miaina ato amiko sy miainao aminao. Tsy ilaintsika izany ny angaviana vao atsapan'ny fahorian'ny hafa amin'izay fotoana izay. Andeha ho azo antsika ny asa ho an'ny sahirana sy mijaly rehefa ilay fitiavan'i Kristy no ao amintsika tahaka izay ohatra efa nomen'i Kristy ihany koa. Andao tena raiketina am-po zany hoe io fitiavan'i Kristy io no mitoetra ato am-po izay no manosika antsika hizaran'i Kristy. Ny fahatelo dia izao hoe izay rehetra mandray ny afatry ny filazantsara ao am-pony dia haniry indrindra hitory an'izany amin'ny hafa ihany koa. Voaraiko ny afatra dia maniry hitory satria ny fitiavan'i Kristy manesika amin'izay fitoriana izay. Ireo izay efa nitafy an'i Kristy dia hitantara ny fanandramana efa nataony. Hanoritra ireo dingana ny fandimidimy vita tamin'ny tarihan'ny fanahy masina izy ireo. Nanaiky ny fitarihan'ny fanahy masina ianao, nanaiky ny fitarihan'ny fanahy masina isika. Dia izay dingana rehetra efa vitantsika dia noresahantsika na horesahantsika, hozaraintsika ho azy amin'izay mbola mila an'izany. Ohatra horesahantsika ny amin'ny anohanany sy ny etaetany ny fahalalàn'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izay nirahana. Dia ohatran'izay koa hoe ny vokatry ny fikatsahana ny soratra masina, horesahana daholo ny amin'izany. Horesahana ny fivavahana izay niaretantsika ny fangiry firiana. Ny tenin'i Kristy hoe voavela ny elokao, hozaraina daholo zany. Tsy tokony ho fahitana eo amin'iza na amin'iza zany hoe hitana ireo zavatra ireo tsy ambaratelo hoe za ihany no nahita soa tamin'ireo dia anahy ihany ireo. Tsy izay no mpianatry Kristy fa ny mpianatry Kristy dia tena mizara n'izay hitany sy reny sy tsapany sy ny ainany. Arakaraky ny ametrahan'ny tompo amintsika zany ny fahamarinana masina no aniriny mba handraisan'ny hafa ihany koa izany fitahiana izany avy amintsika. Isika no mizara an'ilay izy. Ary arakaraky ny ampahalalantsika ny harenina sarobidin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia hitombo hatrany ihany koa izay arakarak' izany koa ny fahasoavan'i Kristy ho zaraina amin'ilay olona. Isika nandray mitombo ny azontsika dia mitombo koa zany ny zavatra ho zaraintsika dia mitohy foana izay isan'andro. Mandray dia mizara tahaka ny vatoaritra na ny pile mandray charge
dia mizara rehefa avy eo. Anana ny fonony zaza izy ireo zany amin'ny fahatsorany sy ny fankatoavany tsy misy fepetra. Zany ny vokatra tsoa azosika avy amin'ity hoe mandray fahazavana avy amin'Andriamanitra dia miaina fahazavana dia mizara tsy antery fa ny fitiavan'i Kristy no manery antsika ary ilay fitiavan'i Kristy mihitsy no manolo ny maha isika antsika ny izahoantsika dia mitondra ho any amin'ny fanaovana soa, fangorahana sy ny indra fo ho an'ny hafa ilay izy. Andaosika hijery an'izany manomboka eto amin'ny fiainana mba tsy ho sarotra amin'ny hafa isika fa ho tahaka an'i Kristy hoe antra mangoraka ny hafa, hivavaka isika. Tompo, mifona aminao zahay fa tsy ny toetran'i Kristy no entinay amin'ny fiainana matetika fa ny toetranay ary tena mahafisinay amin'ny olona mihitsy ny maha izay anay. Mifona aminao zay fa tsy mety zany. Ampio zay mba ho levon'ny fitiavan'i Kristy, ny fitiavany tena ty aminay ary ho esorin'i Kristy, afeninao amin'i Kristy ny izahonay mba handehananay araka ny sitrapon'Andriamanitra ary hizaranay an'i Kristy amin'ny manodidina rehetra, amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny olona rehetra. Ombanay sy hamindra fo aminay ianao amin'izany fampiarana izany eo amin'ny fiainana, hananana fanandramana mitohy mandra-piavin'ny Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.